Mada Pangalani president ska plasi asula musiki DJ Merci DJ. Eka apiaga sa piano. Apiaga sa piano. Sila dalek salige. DJ asepalanza. Jambi, ala putanga jambi, ala putanga jambi, ala putanga jambi, ala si. Libera fire. Libera fire. Hallelujah. Isko sa montagne tigawe. Mana kori ratie. Anzari ratie wotiga. Mana kori ratie. Mana kori ratie. Eka. Mana kori ratie. Bola chapu sei. Anzari ratie. Mana kori ratie. Azafad president zamis fangatanga. Alona na Roy Kabari zenga na ambiance elitsin ki meti DJ ana putanga chapa Angalanzurofu tekeza pad ya izare dziabe tantsika fa nirafitry prositena fa mipetraka ara-dalagna manomboka aty amin'ny faritra ka hatrany amin'ny distriky mipaka amin'ny commune sy ny fokontany atsika jiaby io mamorogno zay misaotra betsaka atsika
isika jiaby zay mpikambagna agnatin'ny vovonana prosité ny tonga eto ny anty na ny avy lavitra zegny na ny antoeragna dia aravoagna tokotra nintsika iniany tafavory eto niany itandregny koragnan'ireo namantsika solombavam-bahoaka fa indrindra i président Siteny Randriana Soloniaiko. Isoragna nareo mpanakanto Romianadady Black Nadia Siliko Kininiky. Tiantsiko. Merci. Ka izegny sady teny fampidiragna izy teo igny no fampafantaragna atsika ny olo jiaby izay tafara aketo ary indrindra fa zay jiaby ambony hitanandre aketo. Ao koa ianareo manan-kaja manamboninahitra sivily sy miaramila izay miarady eto ankasitragna ny fahatongavanareo. Andriamatoa Siteny Randriana Soloniaiko, candidat présidentiel amin'ity taona 2023 ity. Ela ny ambesanay raha ty président lety tamin'ny mois d'avril tonga anao iniany tsy hainay ka tsy hisotra satria efa niambesagna efa ela fa raha jiaby moa misy fotoagnany zagnahary akao mandahatra raha jiaby iniany anao nahita fotoagna niaraka aminay eto isoragna anao sy ireo député miarady aminao ary ny ekipa jiaby izay ny salay na tontosa an'ity fionansika iniany ty. Zava-dehibe tokoa izany satria niaraka nitandregny raha jiaby nikoragninao zahay magneragna an'izay nitetezinao nandritra n'izany miavatoro zany. Tonga aminay aketo anao iniany iraisinay ampitiavagna. Marigny fô maro ny raha mampangetaheta fa fôntry ny raha efa regny sy ny vahaolagna. Fa ny raha matematesanay dia ny hoe fitsinjaram-pahefagna apariaka hatragny fotony agny amin'ny commune ka tompon'andraikitra atsika. Tsy amela belatra za fa maro ny nandalo te na antegna zegny mbo agnisan'ny nitondraka tagnatin'ny ministère maro samihafa nefa tsy tompon'andraikitra amin'izany politika fametrahagna ny décentralisation zegny. Ka eto ny filoha Siteny Randriana Soloniaiko dia vogno ametraka an'izany miaraka amin'ny vahoaka ifotony amin'izany mampangetaheta atsika zany. Atsika Tamatavy azy te efa zatra faritany mizakategna ka dia faritany mizakategna mihitsy ny tegna tanjogna anay président izy ka fa vita i décentralisation zegny azakategna ny faritra tsiraikaraiky ka dia ilamigny ny fiaignansika jiaby. Zay donc ny koragna fanokafako tiako atao ka dia mirary fahatongavagna soamantsara eto an-tapo-tanàgnan'ny Toamasina izay tanàgna renivohitry ny faritany sy ny renivohitry ny faritan'ny Toamasina ary renivohitra ihany koa ny région ny Antsignana. Ka dia faly mandray anareo zahay agnatin'ny ravoravoagna agnatin'ny tsikitsiky agnatin'ny miafaliagna ataontsika tefatefaka hely zegny zay no ela zay no foy ka dia misaotra betsaka atsika jiaby nitandregny hatramin'ny farany. Ahay Siteny sanaky président Siteny satria i Siteny no safidinay. Saotra to. Eka! Awatsika! Zay ny resadresaka zegny nandesiny ray aman-drenitsika teo zegny amin'ny regia zafady retour amin'ny devant président eto mba alefatsika zafady amin'izegny niavitra jiaby mba ho tonga agny Tsirabeke. Akoratsika ça va ça va? Ça va ça va? Ok. Ny magnaraka ny andeha fivolagnana eto izaka ho antsika eto izay ary koa rehefa aveo mbalamary ny fandaram-potoagna zegny miaraka amintsika eto izay dia miavatoro mazava ho azy efa maromaro ny toeragna zegny nandalaovan'ny miavatoro dia nianty ny anjarantsika eto ho Tamatavy. Faly sa tsy faly? Izy koa tsika faly atao mahotagna jiaby. Abotagna jiaby. Faly sa
Faly. Zako DJ Okay. Aha. Soratsika Madame Nday Manajary Joanita tam'izay teny natolony teo zay. Amizao dia resaka miteka mafy be ny député nampanihy hitondra teny amasitsika jiaby tompoky lasy tompoky vavy. Sotra me fivolagna, Monsieur le Président, Monsieur le Coordonnateur national, itsika solombavambahoaka namana tonga eto, ianareo ray aman-dreny ao amin'ny rafitra prositeny Isatsokajy amin'ny faritany, amin'ny région, amin'ny distrika, sy tsika ray aman-dreny olobe ampanjaka lonaky solo manakaja maro Isatsokajy tonga eto, ianareo vahoaky ny Tamatavy, salama yabe. Eto androany tonga eto izahay. Ny teninay voalohany dia misaotra an'Andriamanitra satria lavalava ny lalana, maro ny dingana lalovana no tonga eto. Ny teny anjara fitenenako moa dia hanazava fohifohy hoe inona ny antony nanosika anay solombavambahoaka mitovy namany présidensiteny anohanazy amizao tolona fitsanganany nanolo tena anavitra ny vahoaka ny Madagasikara izao. Ny antony dia azavako amin'ny teny tsotsotra. Raha efa ho enimpolo taona tsika naleo tena dia tany amin'ny repoblika voalohany ihany nahafantaran'ny malagasy zany hoe fiadanana, filaminana. Vahoaka tsy miaina ao anatin'ny fahasarotam-piainana, tsy miaina ao anatin'ny fanavakavahana. Hatramin'ny vita ny repoblika voalohany dia nisy krizy lavareny, fifandimbiasana tetezamita, fifandimbiasana fanambaniana ny malagasy noho ny sesisesy. Ny antony mandraky tiany androany tsika vahoaka dia lasa atao fangalana vato hitongavana amin'ny fahefana, nefa hatramizao dia mbola tsy miadana ny vahoaka malagasy. Tsy anasa ny tanora, ny hôpitaly tsy zarizary, ny lalana tsy mandeha amin'ny laoniny, ny fampianarana kitoatoa, kolikoly lavareny, maro tsy voatanisa. Misy faritany enina i Madagasikara, misy faritra 13 ary misy commune efa ho 700 mahery. Raha ny firafitry ny fanjakana dia miainga amin'ireo ny tena fampandrosoana. Ny faritany, ny faritra ary ny commune. Inona ny zava-misy ao anatin'ny lalam-panorenana antsika dia misy faritany enina. Moa ve misy président faritany eto? Tsika mamaly, misy sa tsy misy? Tsy misy président faritany eto nefa misoratra anaty lalam-panorenana antsika. Ny antony tsy tena homena tsika ny fahefana ahafahantsika mandroso, nefa misoratra anaty lalam-panorenana zay. Ray zay. Ao anatin'io lalam-panorenana io koa rafitra anankiray dia ny faritra. Misy faritra eto 13 androany, sa 14 angamba izay. Io koa dia tsy tokony hijanona amin'ny 13 io ny faritra eto Madagasikara, satria misy faritra sasany distrika roa fotsiny
ny mitambatra lasa ho faritra ray. Misy faritra sasany sivy any aminay ny Antsoliarany zao dia sivy ny faritra ray. Misy faritra sasany fito, dimy, enina, fito. Zany hoe mitovy nefa ny vola omeny fanjakana ny faritra manana distrika roa omena roa miliara ariary ampandrosoana zay faritra zay. Mitovy amin'ilay faritra manana distrika sivy. Dia mba mitovy ve zay sa tsy mitovy amintsika raha mitsara tsy miangatra. Zay koa nisan'ny zavatra anankiray kitoatoa misy fizarana mitanila eto a Madagasikara. Efa tsy misy ny faritany, efa zara vilana ny ao amin'ny faritra, idinako ny commune ny rafitry ny fitsinjaram-pahefana farany dia ny commune. Misy 750 eran'ny Madagasikara latsaka kely. Ireo dia tokony isy vola atokany fanjakana, isy fitaovana atokany fanjakana omenan'ireo. Hatramin'izay fahaleovan-tenatsika ny nakatia dia mivangongo any amin'ny fanjakana fohy be daholo ny fahefana sy ny vola tokony ampiasain'ireo rafitra reo. Izay no mahatonga atsika mijaly androany. Izay no mahatonga atsika tsy zarizary ny fampianarana androany. Raha hanao visa tsika zao antaniako nareo, vita eto ve ny visa tsika? Passeport aizany amboarina. Zay zao defa raha ray tsy mety zay. Ao eto amintsika misy io seranatsambo farany lehibe indrindra eto Madagasikara. Inona zava-misy? Tsy nareo eto no mahazo tombotsoa, fa hoentina miakatra any ambony any daholo a, feno camion igny lalana igny a, simba ny lalana nefa tsy amboarina koa avy eo. Fanazavana tsotsotra zay. Fa izahay solom-bavambahoaka reo a, isa-taona dia mifidy teti-bolam-panjakana. Rehefa zahay mifidy teti-bolam-panjakana, tsara ny afantaranareo vahoaka fa ny 5.9 isanjato ny volam-panjakana dia ampiasaina ao amin'ny fanjakana fohy be. Ny 5 isanjato no zaraitsika mianakavy. Sy haitsika zany fa androany ao mitantaran'io. Ino nareo mety anao an'izao hoe ino avao asanareo député io sy miady an'izay. Miady zahay fa zay miteny dia mahazo tsindry, zay miteny maditra ianina, zay miteny manohitra ranona. Zay natonga anay ireo niala. Efa tsy zakanay ny tsindritsindry, efa tsy zakanay ny zara mitanila, efa tsy zakanay ny tsy fanarahan-dalàna, efa tsy zakanay efa tsy zakanay tsony ny fanabarabarana ny vahoaka malagasy amin'izay ho anjara masoandrony amin'ny anjara fahefany nanapa-kevitra izahay. Ny fidy, ny resaka, ny fampiraharaha amin'ny député mitovy aminay zay mahalala ny fahasairanam-bahoaka, mahalala ny zanjavatra tatarako teo zany hoe zoky be sy teny. Ny safidy ny programa tokana dia hoe fitsinjaram-pahefana. Izy no tena hanazava azy. Maro amin'ireo député namanay ireo a efa resy lahatra mahafantatra an'izany fa matahotra ampihorohorona. Fa izahay zao isan'ny nampihorohorona fa efa elaela koa ny nanaovana ny raha tia. Tsy matahotra an'izay fa atoronay-nareo vahoaka ny marina dia nareo no hiaro. Inareo no hiaro ny zavatra marina misy eto amin'ny firenena. Tsy hanaratsy olona tsika ary tsy hanaratsy fitondrana ny eto, fa izahay mitsangana dia nohony zay zavatra ny azavaiko teo zay. Ny vahaolana dia ny programan'asa hoentin'ny kandida sy teny Andrianasolony aiko, izay mitondra ny atao hoe fitsinjaram-pahefana. Tena izy mamerina ny fahefana indray mandeha amin'ny vahoaka malagasy. Izay sy izay tompoko lahy sy tompoko vavy, ny anjara kely fitenenako anentanako antsika rehetra dia makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy.
Isaratsika deputetsika na fivolagnana teo igny zay asiorobany be anazy ia akory matsika efa te eno président ikabary andraso ao misy ray aman-dreninay zay efa natolonio toantsika teo izy Jean-Jacques Rabenirina ka hofandraisantsika anazy izy koa za miteny hoe Jean-Jacques Rabenirina eka baba ho antsika ok mety de asetsika koa izy no andre fivolagnana Jean-Jacques Rabenirina Pissinareo a Tamatave eto zao tsy mafy zaho de kristiany fe za koa misy tromba trombako io tsy mizotso koa tsy mafy rombo amesa rombo asi ho tamatapa be ok misaotra ry Tamatavy mahavita azy ry monsieur le président ny miavatoro prositeny isika solombavambahoaka namana rehetra ianareo namana mpanao politika zay tonga eto androany efa nitononona teo sy olomboafidy ary olomboateny teo aloha ianareo namana rehetra amin'ny rafitra ato anatin'ny prositeny isika rehetra tsy akanavaky ry vahoakany Tamatavy tsy akanavaky akory lahaly de zao alohan'ny hanomboako kabary de zao momba ny hoe akory lahaly zay miazafady fa maro mako tsy vandy zay fa maromaro mako zay boka tsimo agny avy aminareo eto mbo idirako zay rehefa avy eo fa nisy zany izy io zahay boka tsimo agny io nanambady boka ty Betsimisaraka de nandeha reo niasa nandeha tsimo agny rehefa tonga amin'ny rafozany Betsimisaraka ty amizay izy de natory reo hariva igny fa akory anao ty ravinato zao de nisakafo nagnino natory marandray amizay gn'andro nagnotany amizay rafozany eny nagnotany an'le lelahy satria le vehivavy Betsimisaraka le rangahy avy any atsimo de nagnotany amizay rafozany hoe akory lahaly ho rafozany rafozany de asaiko ambaranao irana niko lahaly ka sangisangy ray andalany igny tompoko vavy sy tompoko lahy ela ny andrasanareo anay eto Tamatavy ny mihavatoro zahay koa naniry tafahona gny tia sinimanina miharotsika androany fa mahareta anareo tompo ny hanomboako ny fitenenana de ireo lainga afafiny mpitondra amizao fotoany zao ino gny lainga afafin'izy ireo ny lainga afafin'izy ireo de hoe ireo mavomavo na ny miaraka amin'ny siteny randriana solony aiko dia avy amin'ny TGV ihany sagnatria oka zava eto zay androany fa zahay matoa ny joro zahay matoa ny tsangana araky ny kabariny député nampanihy teo dia leo lainga leo famitahany voaka ary zahay teo tsy teo voahifogno satria raha ataondreo mahavoahifogna andreo nohony zay nitsangana zahay niaraka tamin'ny présidence teny raiky zay ka oka tika tsy ho voafitako hoe ny jaune dia orange ihany andesogna anareo orange fa andesinaigna anay jaune de ho hitatsika eo après 9 novembre raiky zay faharoa manaraka an'izay de zao ho anareo namana député de manao antsoavo aho ho anareo olomboafidy anareo beny tanàna mba ampeky zay fanompoanareo andrajoelina ty samby taotsika io fa mangala honondraha fantanay nareo fa hainareo nezy io fa tsy mety fa nozy tombotsoa kely hitanareo de atakalonareo ny tombotsoan'ny vahoaky zahay kosa de tsy anaiky
fa na ino fampitahorana ataonao Rajoelina zahay fa nitsanga satria samby lehilahy niosorandreny menaky tsika ary io raha atao combat sur tatami mba zahavinareo boka mba magnano akory moa Rajoelina manao akory moa Steny Beozazy 30 secondy KO Rajoelina 7 medalha agnoarotsika moa zay satria ary izy mpanao copie-coller satria rehefa 6e dany amy judo le vrai champion nao 6e dany amy karaté koa izy honoko mba itaia raiky igny natsangana ny hoe pro Siteny nanao koa reo nao pro Andry Rajoelina koa ipary zao koa tsy hamoro fa hanao copie-coller fô fa tsy magnino raiky matoa zahay arahinao hitanao fa ho soa ary magnarahanay nareo mpifidy TGV aby hilaniany Steny premier tour de mitsambatra Madagasikara ho anareo mbola mifikitra amin'ny Rajoelina ny fifikirana amin'ny Rajoelina de zao gny dikany mbola manaiky zany nareo hisian'igny fijaliany vahoaka malagasy ireo mpagnaraka any Rajoelina tenenako eto nareo manaraka any Rajoelina ary mbola manoha anazy de manaiky zany nareo ny vidim-bary 10 ariary ho anareo manaraka any Rajoelina mbola magnaiky zany nareo hisian'ny kidnapping ho anareo mpanaraka any Rajoelina de manaiky zany nareo fa gny vidiny menaka mety akatsy 2 alina 4 alina koa toato ho anareo mbola mifidy any Rajoelina de manaiky zany fa rehefa tsy manambola anao tsy salama sagnatian'izay de any amy varotsy mifody ho anareo mbola mifidy any Rajoelina de manaiky zany nareo fa ny fianarany zanatsika dia mbola tsy ho zarizary izay gny dikany hoe mifidy any Rajoelina ary reo farany zay olo mahavandy kakamay amy vandy kakamay amy vandy satria zao ino raha niteneny taminareo teto tsy hoe ho karakarainao meniasa nareo taloha zaho tsy teo fa nareo tamatavy teo ke akory ke manasa nareo zao ary magnovafa tsy manjary tsy raiky igny ho karakaraitsika ohatrany ami tamatavy vita sa tsy vita tsy roa zay hamboaritsika ny stady manara-penitra vita sa tsy vita ambelako hoe mbo maro koa zay ho tanisaitsika vandy ny Rajoelina mavandy anao Andry Rajoelina za tsy matahotry ataovy zay atao anao mavandy baseky zay ka tiako teneny amizay mba mangalahon-draha tsika vahoaky indrindra itsika pila ranon-drano aza atakaly tombotsoa zahay ty ambarako anareo zahay andafy agny miaraka amy président Siteny na ho naongandreo zao miala amy sezanay zahay miaraka amy député Amady isaorana andreo namana député ary isaorana gny marina fa mbo zahay eto ty za zao mbo vice président na tiandreo na tsy tiandreo tiako teneny amizay satria nareo vahoaky zahay olo mbo afidy nampanantena nareo vahoaky zahay ary zay zavatra ampanantenainay dia tsy maintsy tokony ho tanterahina satria zay ny nifidiany vahoaka anay zahay tsy avandy ka ho atsika Tomasina sy gny namana rehetra manodidina ato agnatin'ny faritany misaotra nareo rehetra isika ray aman-dreny ianareo mpanao politika nisafidy gny lalana hiaradia amy président Siteny satria ity gny lalana tolona ity fa tsy fidianina avao te hahazo seza eo nareo tanora eo nareo vehivavy satria ny hoavy ny firenena de nareo tanora zaho eto zao mahita raha maro angamba gny tanora mananasa ato tsy ampy 300 akory nefa tsikato fa manalo tsy marina ke izy koa mbo zay raha mbo tiandreo ho tohiza io mitsangana izy teny tsy eketsika zay miresaky tsika ny fitsindaram-pahefana tsotra ny atao fitsindaram-pahefana efa no hazavainy député ny ampanihy teo dikany hoe fitsindaram-pahefana
nareo Tamatavy ato no manapaka ny vola manana fahefana zay fatanareo fa hanjary amin'ny faritaninareo Tamatavy ato. Ambarako anareo fa raha Ambatovy io fotsiny fa misy agny presque 52 millions de dollars isa-taona ny vola tokony hampandrosoana ny Tamatavy, hanagnanareo asa, hampandrosoana ny fahasalamana, hanatsarana ny fampianarana, fa ataony Andry Rajoelina sy ireo ekipany agnaty poso. Soa hazava aminareo zay. Ka tsy ekenay zay ary tokony omena anareo fa zahay ny miaraka amin'ny présidentiteny ao ry ministre Zonita, ao ry Basily, ao ry Zokobe Kasavy, ao reto namana ao amin'ny RPSD, ao amin'ny lidera fanilo reto tangalamena aby reto, fa raha isiteny no lany eo tsy miakatra ny Antananarivo zany vola zany fa mijanona eto Tamatavy hanatsarana ny Tamatavy. Mba jerevonareo moa lalana io ao zay ty avy agny Antananarivo nomaly nandeha tamahanolo oaza lahy haratsy andalagna imanoro vatomandro zany tsy apy adiny ray sasany taloha zahay maly adiny 3 adiny 4 aby zay zavatra zay mbo tiandreo tohiza keo zaho ry Tamatavy mangalaho ny raha tsika ary re olo zay ho avy eto satria hanao hamory olo koa mako reo zay marefaka maray ary zay mbo ho avy eto amin'ny propagandy hamafa vandindreo hoenonay mako raha vandindreo eto androany ka zahay mbo ho avy eto koa tsara regnindreo zay ary kaza misy avy eto koa reo favy zay tandregny vandy mevia fa zay olo te hangala hondraha ka za avy eto rehefa ry Andry Rajoelina sy ny ekipany avy eto fa izao fagnavotatsika firenena ty ary tsy mety lay hoe zay zavatra rehetra mahakasika ny fiainan'ny Madagasikara dia tsy maintsy agny Antananarivo no hotapahina tsy atompoko za ty boka Toliara za tsy mahay raha aminareo Tamatavy eto nareo Tamatavy ny mahafatatsy zay hasoanareo dia omenanareo ny vola raha hampanjarinareo ma tsy ho hainareo zany hoe tsy dia matetiky mandeha Tamatavy nareo matetiky mandeha amin'ny RN firma lalany Tamatavy ty RN2 nareo ne mahay ny RN2 hainareo amizay mamboatsy anazy hainareo mamboatsy ny poro hainareo signisisa ka hoy zaho hoe mba ty alavagny resaky matoky anareo zahay Tamatavy tsy ho vitanay raiky ty omeonareo tagna zahay te hananasa nareo tanora miaraha amin'ny siteny te hananasa nareo vehivavy miaraha amin'ny siteny te handroso nareo mpianatra tianareo tsara ny fianaranareo miaraha amin'ny siteny manohagna ny siteny sy ny sisa mba tiatsika ho tsara ho avindreo zanatsika reo ray aman-dreny toagnitsika siteny kapokambary 700 hono raha zany 700 ary zao ary raha mbo Andry Rajoelina mbo metsika 5 taona ndraiky 2 faran'io ary zay atsangano ary zay tagnany manda fa tsy hampiakatra kapoabary satsika dikan'izay dia zao aza misy mifidy any Andry Rajoelina koa zay ny dikan'izay koa hofaranako ny kabary fa mbo ihenan'ny président nareo fa izao ary matoky atsika Tamatavy ampionareo zahay ampionareo présidentiteny mba hahafahatsika hanavotra ny Madagasikara mba hahafahatsika hanangana ho avy mamiratra ho anareo tanora ho an'ny vehivavy ho an'ny taranaka faramandimby fa manomboka amin'ny 2024 mitsangana ny Tamatavy mandroso Madagasikara misaotra tompolahy makaziraka tompavavy isalatsika ray aman-drentsika Jean-Jacques Ravenirina eka baba hoizatsika Jean-Jacques Ravenirina zao ary izy koa tsika efa vognono ieno présidentsika vognono atsika vognono pare tsika zao ary izay managna satroko ataova ambony satroko izay managna ataotsika ambony de misy lamoziky zay lefa DJ ao ataotsika kofakofaka mare be pare sa tsy pare
ande presidentsika mitsanganatsika iabiaby DJ Adasa mbola tsy ampy za koa mampiakatra ahodikodinitsika amizay helicoptera okey paresatsy pare manakory raha ty e manakory raha ty e DJ mbola tsy mafana tamatavy zegny e mbola tsy mafana e ho avy ibeozatsy ho avy lelahy mahitsofitso hambo sakarakory atavambony banderole tsika jiaby aketany président banderole jiaby izay makavy président atavambony tagna jiaby a DJ aleva président niantino anjaratsika eto tamatavy iaraka amin'ny ekipany miavatoro izay tariny presidentsika sy teny randrana soloniako aso tabataba be hoan'ny presidentsika mialatsiny raha mitsanga anatsehatsika vahoakany tamatavy hoatsika ray aman-dreny ara-jazana iaby hoatsika mpanao politika tonga eto androany hoatsika solombavambahoaka tonga eto hoatsika poniny tamatavy akory lahale sy reko soa zao akory lahale zay ahe isika mahafantatra ny atao hoe miavatoro miavatoro tompolasy tompoko vavy dia mihaino anareo vahoaka malagasy mbo tsy nisy mpanao politiky nanome sehatra ny vahoaky mba hienoana ny raha maharary azy zaho fa haiko aby ty raha maharary any tamatavy fa aleo androany ny fotoa hanomezatsika sehatra ny vahoaka ny tamatavy handrenesatsika hahenony Madagasikara ny raha maharary atsika iaby fa alohany iomanan'ireo olo reo mangataka amitsika aho a na lehilahy na vehivavy na micro tsika toy tapaky na vehivavy hiakatsy ety ambony ety hiteny ny raha maharary atsika satria tsy mety amy siteny randrana solony aiko raha hitondra any Madagasikara ka tsy voavaly ty raha maharary atsika tsy mety aminay tompolasy tompoko vavy ny hanao programa zay tsy misy fiatsaikany amy fiainatsika vahoaka sa manao akory zay natao hoe miavatoro matoritorytsika zao miavatoro oye atsangatsika iaby tanatsika iaby miavatoro oye miavatoro oye miavatoro oye siteny oye siteny oye
Oui, président. Si! Ok. Taloha tatu iaho nakavaly. Akory atao fa ka ao anatiny fiomanany ireo andray fitenenana eto dia mangataka ny liko kininiky isika. I aminareo zay vonina tonga defa milatsato. Azafady tompo, azafady zay vonina hiteny milatsato manatona an'ity lehilahy tovolahy job lahy toy. Ia mahay tenarany ia. Jean-Luc oye! Haya niko kininiky miomana ia zaiko. De zay andray fitenena tonga defa milatsato. Nareo aby zay fitenena liko kininiky. Aya koa Black Nadia ia. Bavia cara tu koa ia Francesco. Black Nadia oye! Black Nadia oye! Tamatavi oye! Banga nareo vao zao mba hanao kaleny Black Nadia iray tani. Atsangana ambony tana zay mba hamela hanao kaleny ana baviko. Mba hanao kaleny te aho. I love you. Ano kalian zay kitoy ko aho. Okay. Announce ata. Zandra. Sote. Haya jamana faliko kinini ko haya. Salama yapska yabe. Zay ko tenga wesa din president, ha? Sumari alako linetiko ty amizay tany Rosso Bogosteko. Izy sa tsy izy? Vrai sa tsy vrai? Zahay iaby hitanareo eto reto tsisy faiky champion fa vrai champion. Zao vao tena zandrin'ny président kitine. Fa hainareo liko kininiky tsy olo be oeraoera ary mety gaga nareo hoe magnino zandrin'ny président tonga tampoky satria hainay raha manjary, hainay raha tena izy, hainay ny tena havita Madagasikara. Zay tsy manao tagnany agnabo lava volo kely ka agnabo ia. Zao mivola hoe sitany nareo mamaly hoe oui. Ao sitany non mbo tsy ampy tagnanareo zao samy sy lava volo kely gao. Sitany zay tsy mikoraky tsisy nifa. Toy misy hira raiky toy atolotranay ampitiavana ho anareo rehetrarehetra zay tonga eto satria mahay raha Andriamanitra nampivory atsika iaby. Hainy hoe ty le vrai numéro 13 ngamany ary tena hainy hoe olo havita azy. Ray aman-dreny, nareo ray aman-dreny aby tia vahoaka iaby hiara hitsanga atsika ary miaraka amin'ny vahoaka iabiaby hiara hihira ity hira ty. Zay misy tagna manao tagnagnabo, zay misy amin'ny tagnanareo atao ambony amizay hitany erany Madagasikara rehetrarehetra hoe miaraka amin'ny Steny miray DJ. Tsaratsogany Steny Ndragnahary hitahy anao engany ho havita bevata numéro 13 io matona miandragnahary anao
iha ro hainy hoe tena izy ary iha hainy tena vrai champion ka ze tsy mikoraky namany mpamoriky sitany sote eka eka io président mafimafy andraso mbola ampina Black Nadia eo koa i Liko Kininiky mbola eo mbola posese rehefa avy eo ok aso tabataba be ho Liko Kininiky masoandro maty no mampalahelo fa tsika androany dia hiravoravo hifaly satria tampotsa hatseo ny fanjakany Rajoely tompoko lasy tompoko vavy tsy hoeketsika itsony ny fanadinona any Tamatavy tompoko lasy tompoko vavy haveritsika tanteraka amin'ny poniny Tamatavy ny fahefana rehetra zao sy teny Randriana Soloniaiko dia nitondra laharana fahatelo amby folo fa vita ny propagandy ny 13 numéro 13 oye zao no nomena fahefana ary raisiko ny fahefana handrodana ny fanjakana centralisation tompoko lasy tompoko vavy ary haverina amin'ny Tamatavy ny heriny teo aloha mivola zokobeko teo misy 52 millions de dollars nomena ny commune rehetra zay lalovan'iny Ambatovy iny ny hany ny fanjakana fohy be ambarako raha ifanaraka atsika hanao tongotra miara mamindra tana miara mandray soroka miara milandra miaraka mivoaka ny Tamatavy averiko eo iny tompoko lasy tompoko vavy omenanareo iny vola iny ary raha nisy nangalatra ny 52 millions de dollars iny manome azy 3 mois manomboka amin'ny volana janvier ho verseny ato Tamatavy fa raha tsy vita izay mialatsiny amin'ny fihavanana fa hitsanga sy teny Randriana Soloniaiko sy teny oye sy teny oye vonina tsika iresaky ka misalasala fa tsy misy ampigadra anareo zao eo zay raha maharary anareo volaninareo reto voaka reto niverena ny fahefana andro ny fifidianana izao tsy misy olona hanorohoro atsika hampigaja atsika fa izao sy teny Randriana Soloniaiko fefananambara fa io bianco nareo amin'ny janvier ravako tsy misy bianco sasy eto a Madagasikara miava toro oye atsagatsika tanatsika iaby to anao tanatsika pagnatsika miava toro oye sy teny oye numéro 13 oye Tamatavy oye président misy anak'iray zay fa mety ataonay atsika zao koa magnano merci président merci président merci président merci président merci président ok sotra tompoko ama micro naody eo andrampinao ty koa hinery aby tena koa mahafana Tamatavy ty tsy napoiziko I love you Tamatavy ndao
efa haitsika ny miavatory dia mieno atsika vahoaka ka izy efa nambaran'ny président eo igny aza matahotra aza mavozo volagna zakao raha jiaby dia mazakaigny ok de aza na izy bebe ozy atrio aza mavozo a magnataotaonga eto zay Amo micro izy anaranao tompoko Pasteur Rivo. Pasteur Rivo. zay ka nahatonga anay voatain'Andriamanitra eto taonao pasteur mivavaka anay robo ay pasteur nenanao pasteur Adjoint responsable district Thomas Nafaroa. saotra tompoko Misaotra Andriamatofilo na me fitenenana makasitraka atsika rehetrarehetra zay manatrika eto zay efa voatanisa teo fa ny fotoana mo fohy tsy afaka ivalaparana ka dia avy hatrany dia mivoamaso no pitsiro araka zany dia misolo tena ny Thomas Nafaroa mijoro eto nandritry ny fotoana maro Andriamatofilo dia tena natao ambanjavatra ny faritra Thomas Nafaroa maro nefa voalaza teo ohatran'le nitenenina tao hoe le 52 millions de dollars fa ny tena zavatra hita dia ny tena anaty vilaniny vahoaka tena mijaly ny vahoaka Andriamatofilo amin'ny faritra Thomas Nafaroa ary maro zay tonga eto allo mba anao rombontsika Thomas Nafaroa e mba manao rombo maromaro zay misy avy lavitra fa ireo ny tonga manatrika eto dia ao anatin'izany Andriamatofilo ny zavatra isan'ny mampangetahetanay rehefa tonga eo amin'ny fitondrana io ianao dia tadidio fa nandritry ny fitondrana maro zay mifanesy teo dia natao tohatra fiakarana ny faritra Thomas Nafaroa natao tohatra fiakarana ny faritra Thomas Nafaroa zay olo mbo fidy rehefa tonga ny Tsimbazaza izy any izy manity varavarana ka manantena zay Andriamatofilo fa rehefa tonga eo anao dia tsy amerina zany anao sy l'équipe anao fa ijeranay manokana ary akoatran'izany ihany koa dia samy manana ny anitra ho azy na ny district ny Thomas voalohany na ny district ny Thomas Nafaroa ka araka zany décentralisation zay teneninao zany dia tena mangataka zay aoka mba tena hoe itodiana feno ho anay zay anjara rehetra tokony ho anay satria maro ny etaeta avy any ambany vohatra any zay koboniny mission miainga avy any fa rehefa tonga ty ambony aty dia kepohana le izy ka dia mananteny zay Andriamatofilo fa rehefa tonga eo ianao dia ovaly ny vahoaka tsy amana lainga ny vahoaka fa tena hoe anome any vahoaka zay tena ilainy ary tsy ho lava ny teniko fa amin'ny mampanompon'Andriamanitra dia misy teny ao amin'ny Daniel toko faharoa dia ny fa roapolo hatramin'ny faraka amin'ny roapolo hoe Andriamanitra mandahatra ny fotoana andro sy ny fotoana ary izy ihany koa no mpanangana mpanjaka izy ihany koa manaisotra mpanjaka hitako amin'ny bokyny sy teny numéro 13 fa amin'ny janvier filoham-pirenena izy ataovy rombo présidence teny filoham-pirenena teny oye mba ivavaka Andriamatofilo ivavaka ao anao anao tsika ivavaka ho an'ny etsika zay ataotsika atanatsika ambony any aoko tsika mba anondrika ny lohantsika fa le ao Andriamanitra zay ao an-danitra ao dia mahita ny zavatra rehetra zay ataotsika fa rehefa misy ny firaisan-tsaina sy ny firaisam-po dia misy fahombiazana ao tsika ivavaka akipimo masonao dia mifantoa jerevo fatateraka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay makasitraka manome voninahitra anaranao aminy amin'ny fahatongavany miavatoro eto Thomas zay nahafahanay tsy rairay avisambatan'olona milaza ny ao am-ponay zay manavesatra anay manoloana ny olona zay efa nirahanao hitondra ny fitondrana andrombaka ny fitondrana raha eo ta io manokana ny ezaka rehetra zay efa nataony nandritry ny fianona ny fiaon'ny vahoaka manerana amin'ny Madagasikara zay ho tsaraina amin'ity volana novambra ty mba ho premier tour de vita mba ho premier tour de vita mba ho 20% farafakeliny ho amin'izany premier tour zany
ary mivavaka any koa za Jesosy am'izao fotoana zao mba hiara iombona miara-panahy hiaraka iombona hitondra mibavaka an'izany tsika tsiraray avy fa mamelona asany devoly mahery Jesosy tononoko aminaran'i Jesosy fa alohany ianao présidency tseny fa tsy rambony ho ambony ianao fa tsy ho ambany hiasandra Jehova ambony itoarana misy anao noho ny amin'ny anarany zay miaraka aminao misaotra toko amin'ny anaran'i Jesosy manava elona vidy manava amen saotra rabasy saotra to miavatory so koa miavatoryn'androany maro avao tanàna andehananay fa tatao koa nisy vavaka kely ao abidily koa ranabamagnaraka ya isalatsika pasteur atao igny zegny izy ma zegny olo jiaby mahasehatra ny amin'ny fotoagna zegny ny agnanovantsika tsy miabatoro tsy saotra to Marie Hollande petraka any tsara rivotra solitena ny olona trapasembanana eto Tamatavy tsy présidente fa solitena misy solitena andre matofolo voalohany indrindra aloha ialana tsiny fa miarabanareo rehetrarehetra fombanao indrindra anao eto manatrika eto dia mirary soa sahady aloha ho anao satria samba ny ty androany 24 septembre nisy zany olona trapasembanana anatiny alohany fampelezan-kevitra nomena fitenenana tsy mbola nisy teto amin'ny firenena zany rombo ampiakary micro-ny azavady ka zao matsapa andre matofoloha fa rehefa hitako ny t-shirt anao mihaino vahoaka velombolo sady faly tonga dia nanatonanao mankasitraka sady dia ny antondiko hoe totsola vaiko ndresaka efa rivany andro miangavy anao andre matofoloha ireny teny rehetrarehetra nataony député rehetrarehetra sy ny komba rehetrarehetra mba ho tanterao re mba tsy njovy manokana izahay trapasembanana fa manana ny asan-tanana miangavy anao fa tia mihisy tinitsina ny taratasy mba oloko anao raisiko ty toko amin'ny anaram-vahoakany Tamatavy ka misolo tena ny olona trapasembanana mba tsy njovy zahay fa raha mandeha ato amin'ny omsi anao ao ny 16 ao misy fikambanana handicapé espérance dia ny afama angamba iantsika fa any Antananarivo ny folobe koa mitalao zay andre matofoloha ary mivavaka mafo anao angataka amin'ny Masina Maria reny zao tontolo zao angataka amin'ny Jesoa fa izay ataonao amin'ny madinika apetrako aminao zay teny dia mirary soa anao ao ary feno firarian-tsoa anao hitarasoa dia ao daholo mifangatahako rehetra dia mba tsy njopy zay tompoka tena tsy misy ny fitondrana zay miteto makasitraka makatoa raranao mba olany filoham-pirenena izy amen andeso moramora zay raha maharary atsika tonga dia direct tsy atao kabary zao ny raha maharary ana eto zao ny olana eto zao ny problème eto zay akory baba ameo micro misaotra na amin'ny fitenena ny zavatra mampaharary ana dia ho taraingo amin'ny alalin'ny tononkalo rehefa iaho miresaky tononkalo zao hanany tononkalo babatsika io ka miainoa so tsy misy mitabataba iaby alefasonao da tonga amin'ny fotoana ifanomezana isika tompoko lahy sy tompoko vavy dia ny fanolorako tononkalo ho asika vahoaka ny Tamatavy miazafady mialasina aho magnano azafady fa itiany asirisy resaky propagande tena ialako siny re tompoko sao misy ny tena mivadika agny sy tiako za leo reny asofoko koa mangataka koa atao eto zay eto velaro mila linety tsy mila solomaso tsy mila renon zany dia misaotsy anao ame fitenena afatragny da vavany satria za sy mahadigny raha ela miangavy tsika rehetra mba samy miaraky hitandreny na zaza na tanora na ray aman-dreny fa nahatongavaka eto ane iaraban'ny présidensité ne tsara avao tsika rehetra raha samy miaraky mahareny
Palmiera Banau ni tena kan jamo to president tunga sumasare tatap tena nan Tomash. Iti ni stun kala na krai ti ko to no vas. Ma disi pet na zan si stash. Chachia suede suna swasi de utungan si fidana filopirena maragash. Kam kash kan tatara kena na umis zan nutikus ndina mas. Eda ni eda. Iti au Banau to ulbobo na sapatena. Itungan tanshin tirenena. Ulmana palalana, fayas na ko payanjena. Si ulna nenstena, fa ulnu tenjena. Lela matuko similadera. Ko mina ushad mana tena, fa yulela isma islaniera. Sufrana na wanje mato presda, enga na nembo wasne usheza bulamena. Mato izni la sa kufidina uflo pirena, de fata ne voka madin kebala sa Katerina. Vid tena na miaka chandera. E família suza cancele. Shangambula ko miena. Urna sa sis. Na urma na pae sa mga nasa dokera. Stenya na vufrenena. Tapit za we kriz. Shaka fuan simish. E fana kajang mamit. Stenya na fana lait. Tena marni zane. Simisha sika ifandirana. Tena marni zane. Van voka tena shairana. Tena marni zane. Faiti fenanti saitana mandiran. Tena marni zane. Van voka margash minan sifinan. Basta. Van voka margash minan sifinan. Rato kafana nareu de mitia fa mama bara bravo. Titia duana ni klubulum jonito. Nain na resha kafana rasina. Nain na resha kafana kivina. Anje moto president siten de reve kumangina. Simana bakara fukuz na arapia gina. Ambara kape bemashet zani pas atas fasato kurang mangina. Ishaur na nautunga nangan famil bilar kevch. Zai de vunyar kam nou shanga chesi shemch. Tena marni zani ar siresha kibazbazi. Rami shemelam sinan sikawa dani kul pamshab. Sur kam na wanje moto president. Yutun karna tulch kono ne siskotra. Nanga ta kam nau. Uneu vula we niftia ni fosda. Ata barmaro magamanda. Nizabune zara kuranza. Erinch ko manakja. Ufarana kokozi na pachime ko nare diti. Azamia sara vela si. Kama to manonge na si ka danisha mulpa kafi. Kam tut kam no ko asa president Azam mangar ke baba ne pangaras pamanjera ki azam to nashmena pasham churanjen menek. Zainuela zainu fui etia kono da verngati fangui. Ramadina no mu zentul kal zaidu me kono dar ne fundai. 038 57 763 05 Panurocha abne frazi Bula sepapua ya president T3 ni alanianach Za T3 ni alanianach san se mangala varish san fa refa bakteau Sito koraz kulate nyaka cha te desaz nish na moksai au zaluz mukaram ne jom refa pakaluz mazau Nikaramane jo badra zo umbrui nangalar ne dala nizal ko magalata. Rombo. Ta zao. Baki pinoroce mas norofa no secreza hero. Ya. Muro hon alaura balke tetia. Iyo. Mandem dantistane mon botni fe. Sai. Faranguze, anganu apresentação acha tewa T3 ni adanianach. Na fatarmulo na de bon frazi, anjuan ngangarak vambarak. Mela sine anganten vain T3 ni adanianach. Je me présente, je suis le monsieur Jean-Louis dit Abon Frazi. J'habite à Tanamo Bereli. Je suis marié. Mon épouse s'appelle Madame Emedi. J'ai 3 fils, un garçon et 2 filles. Enfin, j'aime Niabaturu jusqu'à l'infini. Au revoir, merci. Rombo.
Robo. Tamatavy! Tamatavy oye! Nahita raha zahay nandroany toy. Nahita Ameo koa manaraka. Ny manaraka misy solotegnany Tangalamena. Elo solotegna Tangalamena. Bakeo ameonao Zanabavy. Voilà, zao na zavatsika anazy vita Tangalamena. Dia misy viavy araiky dia bakeo eo mbola misy zareo amin'ny ametsika fivolana aby nareo masoandro iny mbo hitako eroeroy. Manio soaty aloha ty azafady. Ao. Somary angina kely isika fa iresaky ray aman-drenitsika ara-jazana reo. Zay. Andrimatoa sy teny président ny Avatoro sady candidat au filoham-pirenena amin'ny manomboka amin'ny 9 ho antsika jiaby raha ny tokony marina hainjareo reo fa tsy tokony kabary eto zahay satria misy ny fomba ara-drazana natao zay tsodrano mamy zay dia mahasolo tegna antsika jiaby reo avy amin'ny agnarany Andriambo foko 20 manerana ny Madagasikara ka raha ny tsodrano voarenjareo dia namanasenjareo zay eto tsy afaka mandazy tsy maintsy manatika eto satria naseny reto zanaka ifanotony ka dia ho zay hoe ankasitrahana ankatilemy monsieur le président zava-dehibe zao magnamafy ny tsodrano mamy natolotra ny eny any fa ny afatra kosa zany 20 foko anatin'ny Andriambo zany dia ty mba misy afatra ny ray aman-dreny nodoandry teto tsy nafantana ny lazan'ny Andriamatoa ambassadeur Lady Samuel atsika ho antsika namana Andriamatoa Siteny dia avy eo amin'ny faritra Tuléar avy eo zay androany na eny fa mananila izy aty amin'ny faritra Fianarantsoa ka afatra fotsiny amintsika namana zay mpitady ravinahitra eto tany ny azo ny an'olotra ategna tany ny antegna fa n'olotra miany zay zany ny afatra fa raha aminay Tamatavy tsisy toky tsisy fetaka fa dia efa hita izao tanora reo ary tsy azahay ny solovavan'ny tanora reo fa zareo dia mahay sy mahafantatra ny zava-misy mampanahirina ny fisainan'ireo tanora reo raha nandeha nitsidika ny tranometahina reo tamin'ny siège ny zanaka ane tsy anasany eo dia zay ajanony aloha diplôme fa ipapa kosa mbo manana kely hagnamboarina varotra mba hivelomanao zay ny atao satria tsy manome asa ny fanjakana na misy seragnana aketo seranan-tsambo tsy zanaky Tamatavy dia zay ny zavatra misy tsy mahazo atsika tsy mahazo toerana ka zay zany aminao monsieur le président dia mametraka afatrafatra amin'ny agnaran'Andray aman-dreny mba ampiteo amin'ireo mpitondra ny seranan-tsambo fa i Tamatavy tia dia faly manana ny seranan-tsambo ka mba jerevo ihany aza dekitiana zavatra fa mikasika an'ireo zanaka Tamatavy raha mbo mafeno fepetra mba hiasa anatiny poro zay zany ny afatra mamerina fisaoriny fankasitremana zao ary aingany mba ho tafitatra amin'ny fariny fikasantsika misaotra tompo lasy Sotra to. Makasitraka ray aman-dreny. Makasitraka to. Makasitraka. Itiaka ho an'ny ray aman-dreny sika tompo lasy tompoko vavy. Ao. Mbola Tamatavy miomakomana koa Black Nadia na ho hira ny foroniny iny rehefa avy eo manasatsika tonga dia ataontsika malakilaky le izy satria za mbo ekabary hanazava avoakany Tamatavy voakany Tomasina ny programme anasanay ary zavatra tonga dia misy fiantsaikany avy hatrany
amin'ny fiainatsika eto Thomas Tokolasy Tokovavy. Alefazo zanabavy. Ia, miarabanao Andriamatao Filoha. Za moa zany solotegnany viavy ary mahita mararirary amin'ny raha mahazo ny viavy aketo ny Tamatavy. Ny tiako atongavana Monsieur le Président raha tonga amin'ny toerana akenao mba mamorona asa ho an'ny vehivavy. Ho an'ny vehivavy mamorona asa ho an'ny vehivavy satria maro amin'izy ireo magnano tegna mampianatra zaza ary hiarany herisetra ny vehivavy Tamatavy aketo. Marina zao sa diso? Mila amboaritsika zay. Ka mangataka aminao zay mba tegna menao asa amelomanay tegna ampianaranay zanakanay. De faharoa magnaraka an'izany mangataka koa zay centre de formation ho an'ny vehivavy. Satria ao zany ohatra hoe tiagnano raha izy nefa tsy hainy fa mila formation zany zay ahafahanay mandeha amin'ny mandroso amin'ny fiainagnanay. De fahatelo manaraka an'izany mangataka zay Andriamatao Filoha raha tonga akeo anao anangana bureau fanomezana conseiller zany hoe manome sosikevitra manokana ho an'ny vehivavy. Misy bureau manokana zany angatanay mba manome sosikevitra ho anay vehivavy satria zay tonga akeo maro ny manana mahay asa tagnana tsisy miraharaha. Le ambonimbony akao fogna no karakaraigna fa le zay madinika io zany tsy raharaigna mihitsy. Nefa zay président fidèle zay io ia ary fidèle zay ka makasitraka anao babe matoky anao zay viavy ny Tamatavy. Viavy ny Tamatavy aby anangatana azafady e! Zaho koa matoky atsika. Si! Amen. Manaraka. Ataontsika malakilaky fa ikabary aho tonga de. Zay anaovantsika anazy zao ndaminana anazy azafady président satria mahay maro atsika manana etaeta ka ny andaminana anazy misy olo aroe sisa fa atsika jiaby dia oresindreo prositeny tsy teny eto Tamatavy ny makasiky fitarignana atsika maro samihafa. Zay anaovana anazy. Zay anaovana anazy. Vitany madame ty mandeha avy amin'ny PSD de baka eo amizay mitady solotegnan'ny mpianatra. Zay baka eo. Anao sao. Batiko solotena mpianatra fa manana vaovao mafaly ho an'ny mpianatra eto Tamatavy aho. Indrindra nareo eny amin'ny université. Za madame Odita solotena ny Tamatavy 2. Solotena ny Tamatavy 2. Izahay dia miarahabanao Andriamatao Filoha tonga soamantsara eto Tamatavy. Faly izahay mandray anao. Ianao citron izahay voasary makirana. Kolera ray mitovy izany. Ka noho izany etaetanay de izao. Mangataka izahay indrindrandrindra ho an'ny Tatsa. Satria ny Tatsa ny voalohany mamatsy ny olona rehetra. Aoka ny Tatsa mba jerevana manokana amin'ny famatsiana zezika, famatsiana masomboly. Ary koa maro amin'ny Tatsa ihany koa no maro ny hazon'olona mpanambola ny tanin'izy ireo izay amokarany. Ka noho izany président misy matoky aho fa mbola betsaka ny tany malalaka eto Madagasikara. Aoka mba ho zaraina ho an'ny vahoaka malagasy zay mazoto anajary ny tsisy mipetraka sy ny tsisy mamboly. Satria vahaolana izany. Mangataka koa izahay amin'ny fanondranana ny varitsika eto. Mina fa raha tsisy ny fanondranana vary tsisy ny vidim-bary miakatra. Kanefa kosa ampitomboina ihany koa ny vary ahafanana mba manampy ny ananatsika. Fa raha toa ka tanteraka izany miena ny vidim-piainana eto amintsika. Mangataka koa izahay amin'ny fandriam-pahalemana eto Tamatavy.
matoany fandriam-pahalemana tsisy de niatony tsisy ny asa atao lasa manaonao foana ny vahoaka majinika ka noho izany mangataka izahay orinasa maromaro atao eto Tamatavy zany ny etaetanay Andriamatofiloha fantako maro ny zavatra tiako atianay angatana fa tsy voatanisana eto izany de manolotra ny tika ety satria ny teniny mitoetra rombo azy zawa 2 minitra ihany no itenenantsika chronometreko le izy amo chrono azafady 2 minitra ihany naso aloha rahalahy atao telefony ao amizay ikabary koa satria fa tehenao koa vahoaka ny Tamatavy zao ny fandaminana azy mandeha zao ro avy amin'ny PSD vita zay mandeha solotegnan'ny mpianatra ary mamaragna izy ro avy amin'ny pousse zay gnanaovagna azy ao ro avy amin'ny PSD ao ameo fitenenana izy eto moa zahay mankasitraka amin'ny fatongavany président sy teny Andrianasolony Eko ke eto zahay mpianatra avy ao barikadiny mitondra hetaheta sy fampafantarana ny zay zavatra holagna mianjady amin'ny mpianatra ao barikadiny tsy alavagna ny resaka mandeha ny fotoagna voafetra ny fotoagna resahagna aketo voalohany président 16,021 ny mpianatra ao barikadiny ke noho zany tsampy 10 isanjatony isan-taona ny mahazo asa amin'ny mpianatra avy ao barikadiny ka noho zany président miandrandranao ny mpianatra amin'ny université fa ianao ny vato fanalahidy mba hampanananasa izahay mpianatra avy ao amin'ny anjerimanontolo faharoa magnaraka an'izany président ny vetivety olona handray fitenenareo tsy azotsonareo tsy ampidinina ataonareo aviato fa mbo iresaka nareo bakeo aorian'ny kabariko nareo mandray fitenena zay tsy ampidinareo olo reo fa handray fitenenareo bakeo aorian'ny kabariko aviatonareo aviato azafady aviatonareo fa oraiso reo ihany atonareo zay faharoa magnaraka an'izany président fototra ny olagna amin'ny université dia ny paemana boursa ka noho izany président miandrandranà izahay mpianatra idecentralisegna ny boursa alefa isky université ny manao paemana boursa fa mijaly izahay mpianatra noho ny boursa icentralisé ka noho zany ianao ny président izay andraindraina mpianatra fa idecentralisé ny boursa faharoa magnaraka an'izany président maro ny hetaheta fa tsy voatanisa eto fa izahay efa nanoratra ny zay zavatra rehetrarehetra zay hanatsaragna sy fangatahagna ho anao président ho aminay mpianatra voray tompoko misy numéro telefony aty ya misy faharoa magnaraka an'izany président izahay barikadiny efa nagnano organisation amin'ny prositeny ka noho zany efa nanangana ny président provincialy régionaly districta commune Fokotany au niveau ny barikadiny ary efa misy ny ezaka zay vitanay mpianatra toy ny fanaovana adhéré ho an'ny olona miditra agnatin'ny membre ny prositeny ka noho zany ao zay ke ajanoko ny resaka président mankasitraka esatsika jiaby mpianatra barikadime mankasitraka président zao amiako fitenena reo bakeo fa ikabary ao toizatsika ndraiky izy rehefa bakeo ao zay wow
Di président tsika bariny anazy fa tonga voandala isana ranao teo igny Barthélemy ba mpianatra avy any amin'ny université Fianaratsoa dia manaraka parcours électronique appliqué informatique industrielle manao stage aty Tamatave fa naheno ny présidence teny tonga eto Tamatave dia anotrany ty cadeau ty non comme c'est présenté en tant que fikambanana ve ny tenako moa zany Ratovitendray Jean Barthélemy filoha mpanorona ny fikambanana Asia Amta zany hoe ny Asia Amta io association de jeunes pour l'intégration de l'art malagasy dans la technologie actuelle na hoe tanora ho amin'ny fampifanarana ny teknôlôjia sy ny art malagasy malagasy atsika satria amin'izao fotoana zao raha mahitsika tsisy afa-tsy atsika aloha voalohany indrindra malagasy kanefa teknôlôjia anisany mivoatra dia mivoatra amin'izao fotoana zao tsy afaka miala maha teknôlôjia tsony tsika fa hoe ahoana ny fomba hampifanarahantsika nio maha malagasy atsika io amin'izao teknôlôjia zao fa maninona moa Chine no taity amin'ny resaka teknôlôjia fa maninona izy no manana an'izay mitazona izay kolotsaina izay dia atolotra mpitiavana be ho anao tompoko iny tompoko zay ametsika ro pare izy numéro 4 président Zafady mandalo ato zay mandalo président Zafady anao teo nizaka fa hoe misy vaovao tsara ho an'ny mpianatra ho izy président io ka zahay tia regny vaovao tsara ho an'ny mpianatra zay sabanakory tompoko lahy sy tompoko vavy ho atsika vaoaka ny Tamatavy araka ny nambarako teo dia manana vaovao mahafaly ho atsika aho efa niteneniny zandrilahy teo moa le izy fa mialohan'izay ho atsika mpampianatra rehetra manerana any Madagasikara ekeko ny fangatahanareo marina ny tolona taonareo sy nahazahoanareo karama teo koa ny mpianatra manerana any Madagasikara tsy nahazo bourse rehefa ny olona anankiray manana orinasa dia misy atao hoe charge fixe ao anatin'izany ny karama ao anatin'izany ny ofatrano ao anatin'izany ny jirama ao anatin'izany ireo zavatra tsy maintsy aloha ao anatin'ny ray volana izany atao hoe filoham-pirenena izany dia tsy maintsy mametraka an'izany tsy mbola nisy filoha nitondra an'ity Madagasikara ty ka nitaraina daolo na ny mpampianatra na ny mpitsabo na ireo mpianatra ireo ka ambarako eto zany voalohany indrindra dia tsy hisy amin'ny tantarany sy teny Randriana Solony aiko tsy fanajana ny malagasy izay niasa nanompo ny voaky nanao ny andraikity izany tsy fahazahoana borsa na tsy fahazahoana karama izany tompoko lahy sy tompoko vavy manaraka izany dia mangataka atsika mpampianatra rehetra eny amin'ny université mba mpianatra nahita aho tamin'ny conseil des ministres farany teo hamoaka vola ny fitondram-panjakana hamena an'le orinasa izay manao autoroute nefa ny mpianatra tsy mahazo ny borsany nefa ny mpampianatra tsy mahazo ny karamany nefa ny mpitsabo tsy mahazo ny karamany nefa ireo miaramila zay nanao ny asany tamin'ny jeu des îles mbola tsy nahazo ny karamany tompoko lahy sy tompoko vavy tsy rariny izany fanalikana ny malagasy izany ka mangataka atsika mpampianatra aho fa manome toky atsika rehetra sy ny mpianatra ho jereny fitondram-panjakana izay tariny sy teny Randriana Solony aiko ny fandoavana ny vola io ka mangataka mba hiverena ny fianarana eny amin'ny université tompoko lahy sy tompoko vavy
mahagaga inona moa ny antony ananova zao autoroute zao lalatsika potika za tsy miteny hoe ratsy ny autoroute za tsy miteny hoe tsy mety ny autoroute fa misy zavatra priorité tokony hipetraka izany karama sy boursa zany tompolahy sy tompovavy tsy azo atao izany manapaka an'izany ka ambarako eto a fa hisy fandrindrana vaovao amin'ny andro hitondrantsika ny tany sy ny firenena ho décentralisetsika ny fampianarana ambony tompolahy sy tompoko vavy androany maro reo etaetapotsika potiky tanteraka Tamatavy nontsy fa iza mitata raha ny fananany Tamatavy na ny fananany ity tanàna ity raha ny fitsinjaram-pahefana no atao dia i Tamatavy no faritany voalohany indrindra eto a Madagasikara tompolahy sy tompoko vavy inona ny antony raha jerentsika tsara ny fidiram-bola eto amin'ny Madagasikara dia hita ao anatin'ny fidiram-bola malagasy ny vola voaka ny pôro ny arena kibony tany zay nanatsika ny lavanila ny letsi ny zavamisy tsy miverina eto Tamatavy ireo vola ireo izany mahapotika anty Tamatavy ity ka ambarako eto raha sy teny Randriana Soloniaiko hifanampy amin'ny sika dia hapetraka manomboka amin'ny fotoana handraisako ny asako mahafiloam-pirenena ny fametsarana ny décentralisation tompolahy sy tompoko vavy sy teny oye sy teny oye oye numéro 13 oye oye fa izao inona ny ataotsika mamelana reo aloha hanazava fohifohy ny atao hoe décentralisation ny atao hoe fitsinjaram-pahefana mety maro ny malagasy fa efa naheno an'io décentralisation io na fitsinjaram-pahefana izany décentralisation zany tompolahy sy tompoko vavy dia fanatona ny fanjakana fanomezana fahefana ny any amin'ny fotony ny fahasalamana antonina any amin'ny fotony ny fanamboaran-dalana apetraka eny amin'ny fotony ny fampianarana apetraka eny amin'ny fotony ny fanjara apetraka eny amin'ny fotony ny fanapahan-kevitsy apetraka eny amin'ny fotony zay ny mahatonga an'io fikorotana an'io satria centralisation misy amin'izao fotoana izao anome ohatra anareo a momba ny lavanily raha tiatsika hipetraka io lavanily io dia tsy maintsy isika mpamboly lavanila isika mahafantatra ny lavanila no manapaka an'io lavanilina io no mitantana an'io lavanilina io no miody an'io lavanilina io ary mila avela malalaka ny fanjara ny lavanilina tompokolahy sy tompoko vavy zaho sy teny Randriana Soloniaiko tsy mpamboly lavanily tsy mahay lavanily tsy mahay letsi aminay ihany misy letsi fa tsy hainay ny fambolena letsi ka ny zavatra ataotsika dia zao hofoanatsika rahe ny hofoanatsika ny rafitra napetraky ny izao fitondrana zao any amin'ny fohibe fa hapetatsika ny rafitsy ny lavanila amin'ny toerana zay misy lavanila tompolahy sy tompoko vavy hosokafitsika malalaka ny fambolena ny fiotazany lavanila tsy misy tsony fandraisana agrément izay zay olona tsy manam-bola dia tsy afaka mividy sy miexporte lavanila tsy mety izany tompolahy sy tompoko vavy ary tsy eketsika izany
fa ny zavatra ataotsika dia zao, ianareo eto Toamasy, ianareo no mipetraka eto. Le micro azafady misy tapatapaka, taiko anomaninareo micro ray aho. Enda ho avy ka taitsea ka izany no zavatra ataotsika tamin'ny androny Dada Betsiranana, politika ny Premier Republique dia nametsarana an'io atao hoe fitsinjaram-pahefana. Za tompoko lahy sy tompoko vavy, tsy hampanantenanareo miami. Zaho tompoko lahy sy tompoko vavy, tsy hampanantenanareo kianja manara-penitra, fa ny zavatra hampanantenako anareo dia zao, averina aty amin'ny fotony ny fanapahan-kevitsy homena budget aty amin'ny fotony. Ny zava-misy dia zao, ny budget rehetra araky nambaran'ny député teo dia any amin'ny fohy be no manapaka azy. Zany mahatonga ny lalana atsika eto potika, zany mahatonga ny fahasalamana tsy mipetraka amin'ny plasy, zany mahatonga ny fampianarana tsy zarizary, satria tsy vitan'olo tokana ny fampandrosoana any Madagasikara. Mila ny fitsinjaram-pahefana, ny fampandrosoana tena izy zay apetraka eto a Madagasikara. Raha ny calcul ataotsika, raha misy ny fitsinjaram-pahefana zay atao eto a Madagasikara, dia mahasamatoky isika eto Toamasina fa tsy hisy lalana tsy ho vita intsony eto Toamasina. Tompoko lahy sy tompoko vavy, raha sy teny Randriana Soloniaiko no mitondra an'ity fireneny ity Matoritsika zany anagatana aloha tsika Agnapitagna jiaby, agnapitagna atsangana aloha. Agnapitagna jiaby, agnapitagna jiaby. Sy teny oye! Numéro 13 oye! Ka ino ny zavatra ataotsika? Misy commune maro 1698 eto a Madagasikara. Misy vola ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana mananikanika amin'ny 2000 milliards. Fa mety izy ty? Misy vola mananikanika amin'ny 2000 milliards d'ariary zay tokony ho zarana amin'ny commune manera Madagasikara. Raha tonga amin'ny toerana isika, zavatra ataotsika voalohany dia zao, marina aloha aorian'ny élection dia mbola mipetraka ireo député ireo, ary tsy maintsy hisy ny élection zay ataony ho an'ny solombavambahoaka manera Madagasikara. Nefa mialohan'izany dia tsy maintsy mangataka isika fahefana avy any amin'ny député mba hanomanana ordonnance fanomezana vola ho an'ny commune manerana ny nosy tompoko lahy sy tompoko vavy, satria nandritrany 50 tao tamin'ny 1973 no farany nanomezana budget ho an'ny commune. Fa isi teny Randriana Soloniaiko no hamerina an'io budget io indray. Izany no atao hoe fitsinjaram-pahefana tena izy, fanomezana fahefana, fanomezana budget, fanakakezany fitondram-panjakana ho any amin'ny vahoaka malagasy rehetra tompoko lahy sy tompoko vavy. Ka inona ny ataotsika? Ny ataotsika dia tsotra, hisina ny programa nasanay dia noharinay tahaka ny fananganana trano. Ka ny trano tsara fototra tompoko lahy sy tompoko vavy dia sarotra ny mampenjera an'izany. Inona ny fototra apetraky ny siteny Randriana Soloniaiko? Ny fototra apetratsika dia ny voalohany indrindra apetraka ao anatin'izay dia fitantanana
tsara tatana, fitondrana tsara tatana, fitondrana manara-dalàna, fitondrana mangarahara, fitondrana misy décentralisation. Izany no fototra apetratsika. Fa maninona miteny an'izany? Miteny an'izany aho androany satria zay filoham-pirenena eo milaza ty fangarahana ity, zay filoham-pirenena eo manambara ny atao hoe fitsinjaram-panefana fa tsy tonga izany. Fa niady zao raha niteny ateo nametsaka ny fitantanana ara-jary de tsy maintsy hisina fanovana an'io fitsarana io. Am'izao fotoan'izao tsy haiko aloha nanareo eto Tomasy, fa maro ny vahoaka malagasy zay nandalovanay ny henonay tsy matoky ny fitsarana intsony. Marina sa diso? Ka inona ny ataotsika mba hiverena ny fahatokisana ny fitsarana? Tsotra, mato ny vahoaka malagasy tsy matoky ny fitsarana, misy problème ao, misy zavatra tsy mety ao. Ka ny zavatra ataotsika amin'izany tompo lasy tompoko vavy de tsotra. Ny fitsarana amin'izao fotoan'izao dia misy fitsarana paralele. Zay mahatonga ny mpitsara tsy tsara marina koa. Inona fitsarana paralele? Ao PAC, ao Bianco. Ka amin'ny fotoana atongavako ao amin'ny fitondrana dia ambarako ho fatapoko ho fatam-pirenena fa averitsika amin'ny fitsarana tanteraka ny fahefana rehetra ka ho foanatsika ny Bianco tompoko lasy tompoko vavy. Sy teny oye! Manaraka n'izany koa dia zao resaka sosialy, resaka fananan'asa ity fitondrana ity dia tsy mieritreritra ny fomba na tsy manana politika amin'ny resaka fananan'asa. Ameako ohatra vitsivitsy isika. Inona daholo ny asa nataon'ity fitondrana ity? Namboatra zareo Barea ao Antananarivo ao 77 millions no nanamboarana Barea. 77 millions zany vola be zany a. Fa tsy nisy mpiasa malagasy ny asa ao. Sinoa no nahazo ny contrat, sinoa koa no mpiasa tao. Raha ny asa rehetra zay atao eto a Madagasikara de tsy maintsy mandalo cabinet ary ho jerena firy ny zanaka malagasy hampiasanao fa tsy eketsika tompoko lasy tompoko vavy ny asa homena ny vazaha fa ny malagasy aloha tompoko lasy tompoko vavy. Ametsika romana presidentsika manana tsika Mbatovy mba firy amin'ny zanaky nyty faritra ity no miasa ao Mbatovy. Ny raha misy amin'izao fotoan'izao dia olo avy any andafy ro miasa ao Mbatovy. Eketsika zay sa tsy eketsika? Isika dia mila mpanjara, isika dia mitady investisseur, fa tsy maintsy misy ny fifanaraha atao amin'ny orinasa rehetra tonga eto a Madagasikara, ary tsy maintsy misy ny fanampina zay omeny fitondram-panjakana an'ireo orinasa rehetra tonga eto a Madagasikara. Fa ny zavatra tsy azo edikevitra kosa dia tsotra ny malagasy no tokony hiasa amin'ny orinasa rehetra tonga eto a Madagasikara. Tompoko lasy tompoko vavy. Rerajeraka atsika zany a. Sy teny oye! Sy teny oye! Oye! Manaraka zany momba ny foto-drafitr'asa. Raha mba nanontaniana isika vahoaka ny Tamatavy, vahoaka ny Toamasina, ino tena zavatra manahirana ny Toamasina raha resaka foto-drafitr'asa? Za mino a, mino androany fa raha ny tonga teto ny fitondram-panjakana nanontany ny vahoaka ny Toamasina dia tsotra ny zavatra ho lazainy hoe resaka jirama io no ilaina io vai, resaka lalana tokony amboary,
fa ny volam-panjakana no lanina tamin'ny Miami. Tsy mety zany tompo lasy tompo vavy. Ary zany no mahatonga anay miheno anareo teo reny. Marina ny tenin'iny ragahy iny. Raha anao foto-drafotsasa isika ny politika ny Sitendrandrena Soloniaiko dia politika ny kibo. Ny zavatra atao voalohany dia tsy maintsy zavatra misy fiatsaikany amin'ny fiainantsika vahoaka. Na tiana na tsy tiana, ny zavatra tsy maintsy mipetraka ary ny zavatra tsy ny ilain'ny vahoaka malagasy voalohany dia ny rano. Izany zavatra hataotsika mba ahafahantsika mampitombo, mampiroborobo ny resaka agriculture. Tsy maintsy mipetraka ny barazy rehetra, tsy maintsy ahorona ny barazy manerana ny tany sy ny fanjakana. Zany no atao hoe politika ny kibo. Iresaka koa momba ny angovo. Raha ny angovo eto Madagasikara dia nisy angovo farany lafo indrindra manerana ny Afrika. Satria ny famokarana angovo eto Madagasikara dia famokarana angovo farany lafo indrindra. Misy an'io andekaleka io ao. Ny zava-misy aty Toamasina le izy dia Antananarivo nomena azy. Za tsy contre ny vahoaka ny Antananarivo, fa ny zavatra misy amin'ny toerana anankiray dia tokony aoka tompo lasy tompoko vavy ny olona eo aminy no hisitraka azy. Zay aloha zavatra voalohany. Zavatra faharoa dia zao, tsy maintsy mieritreritra isika handeha hanao angovo farany mora. Fa raha io gazoaly io ihany dia tsy afaka hamorona asa isika satria lafo ny angovo. Raha iresaka fotsiny tsika momba ny Ambatovy. Ambatovy tsy nanao angovo tamin'ny gazoaly. Ambatovy tsy naka energia tamin'ny jirama. Fa raha naka an'izany ny orinasa Ambatovy dia perte izy satria lafo io angovo io. Fa inona ny zavatra nataony? Charbon de terre. Charbon de terre no nataony. Zay io angovo na energia ampiasainy Ambatovy io. Zany tompo lasy tompoko vavy tokony ataotsika. Mety hiteny amiko ianareo manam-pahaizana, ianareo nianatra, ianareo miasa amin'ny Banque Mondiale na miasa amin'ny FMI. Tsy azo atao intsony zany Sitendrandrena Soloniaiko satria manimba tontolo iaina. Miala tsiny, miala fonjo, miala saloy fito aminareo nianatra fa taorian'ny guerre ny Ukraine io dia ny tandrefana rehetra miverina amin'ny charbon de terre, miverina amin'ny nucléaire. Ka inona raha zany ny fomba hamonjena ny Madagasikara tompo lasy tompoko vavy, hahamora ny angovo eto Madagasikara mba ahafahantsika mahita asa, mba ahafahana manorina asa dia ataonay lahara-pahamehana ny fametsarana angovo miainga any amin'ny charbon de terre tompo lasy tompoko vavy. Pare sa sy pare! Farany alohany anomezantsika any Black Nadia aloha zay voliko kininiky ndraika mihira iny dia hiheno andrositsika. Farany dia zao, ity élection ataotsika ity dia tsy élection fe élection ihany na fifidianana hataotsika isa-taona. Fa ity élection ty tompo lasy tompoko vavy dia zao, élection hananovatsika tongotra miara-mamindry, tahana miara-mandray, soroka miara-milandra, hatambatsika ny heritsika rehetra, na avy any Atsinanana, na avy any Andrefana, na avy any Atsimo, na avy any Avaratra, na avy ao voatany, hametsarana ny fahefana ho any amin'ny vahoaka malagasy, hametsarana ny fanjakana eo akaiky ny vahoaka, hametsarana ny fampianarana eny akaiky ny vahoaka, hametsarana ny fahasalamana eo akaiky ny vahoaka. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Aya tagasabangabangabangapusapi anambu. Amboni